nanomboka androany lakabisy 5 hatramin'ny 7 volana aogostra 2024 dia ianoko amin'ny fankalazana ny fetin'ny mimoza Ambatolampy ao amin'ny faritra Vakinakaratra. Tanjona ny amerenana indray manomboka izao ny fambolena ity hazo mimoza izay aingon'ny tanàna sy mampalaza Ambatolampy ity mba tsy halany tamingana azy sy arovana ny tontolo iainana izay manomboka ho simba. Tao anatin'izany fetin'ny mimoza zany ihany koa no nahitana ny ezaka vitan'ny fikambanana Sampatsiry ao anatin'ny Fokotany Mahazoarivo distrikta Ambatolampy izay mampiatra ny fiofanana azony tany amin'ny Kofama Antsirabe ka manamboatra fitaovam-pamokarana ara-pambolena. Anisan'izany ny pompy famafazana fanafody na pulvérisateur izay tsy mela mitaha amin'ny vita any ivelany. Amina atao hoe na kely azy zany dia efa namorona dia efa niainga atao hoe niainga tamin'ny herin'ny tenanay zany dia tonga moa ireo faosy ireo le fitambanana anina nahita ny hoe mendrika ho ampino reto olon-dreto mendrika homena fiofanana dia nitohizinay tany Antsirabe tao amin'ny Kofama zany tamin'ny andro ny opaoa tamin'ny 2007 8 9 zay zany dia tapaka teo moa dia mamelona ny asanay ihany zay hatramin'izao. Dia zay moa association efa niorina elaela ihany kanefa moa eo amin'ilay fitaovana sy ny famatsiana tsy ampy. Dia ireo zanako sy ankizy manodidin'ireo ny miara-miasa amiko mamokatra an'ireo fitaovam-pamokaran'ireo. Dia hita aloha le asa abetsaka aloha ny avy any ivelany dia mety mitambotsitra kely le izy. Ny tolotra aloha tsy ampy satria hitanao ihany ny fiainana tsy anona fa eo amin'ilay famatsim-bola sy ny anona zany tsy ampy maina. Fanotra ho amin'ny fampandrosoana ny fanomezana lanja sy tohana ny mpanao asa tanana madinika mivondrona anaty fikambanana toy izao. Manoloana ny ezaka ho amin'ny fahavitantena ara-sakafo izay tanjon'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia mazava ny afatra nataon'Andriamanitra Ranarivelo Lucien minitsy ny fambolena ny fiompiana ary ny jono tonga nanome lanja ity fetin'ny mimoza tany Ambatolampy ity. Ndao tsika mba hiara entana anampy ary tondra ny anjara birikitsika amin'izany fikojakojana ny lakan-drano fanondrahana ny tanimbary mialoha an'izao taom-pambolena taon-dehibe fambolem-bary amin'ity taon'ity izao fa hotratratsika zany fahavitantena ara-bary zany rehefa tsika rehetra ny miara-mientana ao anatin'izany fanamby lehibe izay apetraka amintsika izany. Faritra Vakinakaratra indrindra ty faritra Karatra ity no mbola mahatahiry an'izany fiompiana sy fikojakojana ny soavaly izany. Anampy any ianareo mpiompy soavaly fa ho averintsika aty amin'ity distrikta Ambatolampy ity ary ao anatin'ny mazava lehibe ny fetin'ny mimoza ny resaka fiompiana soavaly. Efa tafaresaka tamin'ny Maso Ivo ny ambassadeur amin'ny Pologne ny tenako ary voniny izy ireo ny anampy antsika amin'ny famerenana ihany koa amin'ny maizy azy na ho an'ny famokarana izy io ara-tsakafo na ho an'ny fizahatany ny amerenantsika amin'ny maizy azy azany toerana fiompiana n'izany trondro tohitra zany fa isan'ny mampalaza antsika aty amin'ny faritra Ambatolampy ihany koa izany. Azo atao tsara ny manatratra ny tanjona ho amin'ny fahavitantena ara-sakafo raha ny vitrika ananan'ireo mpandray anjara tamin'ity hetsika fety mimoza ity.